fanovandravitra tsy mbola mety eto Madagasikara ny état fédéral. Jirama miverina ny ameana amin'ny lafiny angovo. Coach Roro mbola misy karamany tsy nalohany FMF. Manatra ny fiarabana tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Manasoana ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny politika avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Maro ireo mpanao politika mitovy fijery ny amin'ny tsy tokony ampiarana ny rafitra federalisma eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fampisaraham-bazana ny samy malagasy ny rafitra federaly raha ny fanazavan'ny sasany amin'izy ireo. Ao koa ireo milaza fa tsy lara-pahamehana ny adievitra makasika izany amin'izao fotoana fa tokony imasona aloha ny fanomanana ny fokoanandom-pirenena sy ny fanavozana ny lalam-panondrenana malagasy raha ny fanehoan-kevitra. Narcisy Karazafy sy mbola avatsara no mitatitra ny antsipriam-baovao. Efa ela nisy ny adevitra momba ny rafitra politika tokony apetraka eto Madagasikara, saingy miverina misongadina izany amin'izao fotoana satria mivangongo loatra ny fahefana ary misy ireo sokajin'olona voailika. Anisan'ny mampitombo ny fivakivakiana politika eto amin'ny firenena ny toe-tsaina zarazara ho anjakana satria samy teo mpitarika avokoa ireo mpanao politika, hoy ny mpandinika fiarahamonina Gérard Ramamampianina ho azy. Tokony fantoka amin'ny fitazomana ny firaisan-kina sy ny maha-iray ny firenena ny rafitra apetraka ka ny état unitaire no heveriny rafitra mety amin'izany. Lasa ny vangongo loatra le fahefana dia misy lasa zanatrikala hafa, misy tany lavitra andrina, misy tsata dia reny le lasa mitarika le toe-tsaina fa maninona ny aty manao an'izao dia ny aty loatra izao dia tonga any zany tena tokony hoe hojerena le saitsika sy le fotsika no mahatonga fizarazarana hoe anatin'io samy tiaka ho azy dia manjary le firenena mihitsy ny tiana hoe hovakivakiana. Zay ny tiako tena le fotom-pisainana mihitsy zany hoe misy olona tia anangona be, manangona fahefana, manango karena, manangona zao fa misy olona tiana adino dia lasa mitabataba dia zay komba jereo fa zay komba manan-karena. Dia zay zany tena tiako tenenina hoe tsika le toe-tsaintsika hatramin'izay mihitsy no niteraka an'izany toe-tsay zany dia efa ararotiny vahiny koa zany ny vahiny dia efa hoe zarazaro anjakany dia vao maika tiany zany dia voiziny avy any koa atao fédéral amin'izay satria tsika koa koa samy manana le toe-tsaina hoe zay te hitarika le tsika tia mizaozao maso fahefana io zany le amin'izao fotoana indrindra ny mpanao politika sandoka amin'ny tany sy ny firenena. Tsy mitsipaka ny amin'ny rafitra tiana apetraka eto amin'ny firenena ny hetsika bandeau rouge fa tsy tokony hiditra koa samy rafitra mety hampisy olana eto amin'ny firenentsika. Lasa voizin'ny mpanao politika sasany amin'ny olana amin'ny lafiny foko sy ny fiaviana ny état fédéral. Noho izany mila fandiniana lalina fanapakevitra ho raisina mikasika ny rafitra tiana apetraka eto amin'ny firenena ho kosa ny hetsika bandeau rouge. Za eto tsy mitsipaka ny état fédéral na mitsipaka ny état unitaire. Fantatsinay ny lafitsara sy lafiratsy izy roareo. Fa ny anay eto zany dia aleontsika miditra amin'ny zavatra mora tanterahina tsy hananatsika olana eto amin'ny firenena satria lasa ho voizin'olona any amin'ny olana ara-poko sy fiaviana ilay état fédéraly sy état unitaire. Koa anay zany eto anivon'ny volana bandeau rouge dia tsotra tsy mitsipaka ho na état fédéral na état unitaire fa ny lalatsaina ihany no mibaiko an'io sy ny fahadiovam-po ary zay volonté politika zay. Io na io lalam-panorenatsika io ane tsy dia tena misy faharatsiana be loatra zany fa le any amin'ny lalatsaina sy ny fahadiovam-po sy ny volonté politika hanatanteraka zavatra no tsy misy eto amin'ny firenena. Tokony ho fanangonan-kevitra fotsiny no natao teny amin'ny fokoanandom-pirenena ny tanora. Tsy mbola ho zakan'ny malagasy ny fanjakana federaly raha apetraka eto amin'ny firenena. Noho izany mila hazavaina tsara amin'ireo tanora ny fomba hitondrana io rafitra io ihany ny fanazavany mpisehatra politika. Maro resaka tsika moa zany amin'ity malaza be tato ato indrindra fa teny amin'ny dinika ny tanora teny Ivato le état fédéral, état unitaire. Ho anay ao anatin'ny GPM moa zany reo hevitra anankiroa reny tena nisongadina tsy dia hiditra zay na hoe isafidy hoe état unitaire na état fédéral fa ny zavatra tokony izy teny zany tsy tokony izy fifidianana no teny fanangonan-kevitra ny teny anatin'ny référendum no fanapahana hoe iza no
mety amin'ny malagasy am'ro zavatra anjara no mifidy ny zavatra mety aminy anjarany tsirairay koa mandresy lahatra an'izay olona rehefa tonga amin'ny fifidianana hoe izy mety amin'ny fahitsy dikely fotsiny ao anatin'le état fédéral hoe tsy mbola zakatsika eto Madagasikara zany zavatra zany satria ny antony somary manahirana ihany raha ohatra ka tena lalinina le izy. Samy manana ny mampiavaka azy na ny état fédéral na ny état unitaire mbola mitaky fandinihana lalina nefa ny adefitra mikasika ny fanaovan-drafitra eto amin'ny firenena indrindra amin'ny famaritana izay rafitra tena mifanaraka amin'ny zavamisy sy ny filany Madagasikara. Ankoatra ny rafitra mbola andrasany maro ihany koa ny dingana makany amin'ny fikoanadohan'ny pirenena. Mbola eo amin'izay tontolo ny politika izay hatrany ny fitsinjaram-pahefana sy ny fifidianana madio ary mangarahara no anisany andro tokony horena ny fanavaozana. Ho an'ny mpanao politika no sady manamboninaitra amin'ny sotronono no tsaranazy Jean-Emile dia tsy maintsy manomboka dian'izao ny fananganana rafitra itokisany vahoaka malagasy. Ny fitoniana maharitra dia tsy azo saraina amin'ny fahatokisany olom-pirenena ny rafitra sy ny fomba hitantanana ny firenena hoy ny fanazavany. Rindratsariny ny Artanjona no hitaterana izay fanadiadiana izay. Mbola mahatsapa ny fivangongon'ny fahefana aty amin'ny fanjakana foibe ity generaly misotro ronono ity, kanefa mahatsapa koa izy fa maika ary tokony ola ara-pahamea ny fitondrana fanavaozana ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Aminy dia izay no isy ny fampandrosoana tena miainga any fotony. Vita vetivety izany raha ny fijeriny azy. Tsy misy fanavaozana raha tsy miainga ifotony hoy ny generaly tsaranazy. Famerenana ny filamina raha izay. Ny faharoa dia fanatanterahana n'ireo ireo problema na tonga izao fanovana izao dia ny rano fahatelo farany nefa tsy latsa-danja dia za hoe ny fanapariam-pahefana satria mivangongo loatra eto Antananarivo ny fahefana eto Madagasikara. Ankoatra izay na nipresaka momba ny fifidianana ihany koa ity generaly tamin'ny fitondrany amiral Didier Ratsiraka ity ka nilaza fa fototra iankinany hoavin'ny Madagasikara atsoatsy ny fanomanana ny fifidianana. Fifidianana madio, mangarahara ary andraisan'ny rehetra anjara no tokony ola ara-pahamehana mba tsy verimberenan'ny krizy ary andraikitry ny fitondram-panjakana ny mitandro toy ny anak'Andriamaso ny fahadiovan'izany ho tombotsoam-pirenena hoy ny fanamafisana. Zany dia ny fanomanana fifidianana mangarahara ny liste électorale voalaza teo dia ny fanamboarana ny fifidianana amin'ny ankapobeny ary fanatanterahana ny fifidianana izay voalaza ny lambatreza. Tsy tokony ho fanovana endrika fotsiny ny fanavaozana fa fanovana lalina ny rafitra sy ny fomba fitantanana. Ary ao anatin'izany ny fitsinjaram-pahefana tena izy sy ny fifidianana madio izay tokony ametraka ny fototra ahafahan'ny Madagasikara miala amin'ireo krizy miverimberina. Mitaky ny irosona aingana amin'ny dialogue politika alohan'ny hanaovana fikoanam-pirenena sy fifidianana ny vovonana diovy i Madagasikara. Mbola miverina any amin'ny adihevitra efa vita tany aloha ity vovonana ity amin'izao fotoana izao. Nambaran'izy ireo fa ilaina ny fametrahana lalàna lasitra mazava ho an'ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao. Ny tanjona hoy izy ireo dia ny ametrahana satatetezamita ifanarahany rehetra ho fototry ny fitoniana sy ny fanohizana ny dingany fanavaozana. Rindratsariny ny Artanjona no hitaterana ny Antsipriam-baovao. Mahatsapa ny vovonana diovy Madagasikara fa manjavonjavo ny toerana misy ny fanjakana mijoro amin'izao fotoana. Sady tsy transition ara-dalàna io no tsy intermière ara-dalàna ihany koa hoy izy. Tsy misy cadre juridique na lalàna lasitra amin'ny fehimazava raha ny lalàna no jerena hoy ny vovonana diovy Madagasikara. Izany no antony antsoina ny fitondram-panjakana ny amin'ny tokony irosona aingana amin'ny dialogue politique ka ametrahana charte de la transition mazava ifanarahany rehetra hoy ny fanazavana. Tsy mahagaga raha mitaky an'io hatrany ireo fikambanana misy any Madagasikara iraisam-pirenena satria tsy ny fanarahany rehetra ilay tetika androna tolotra azy ireo. Tsy ao anatin'ny constitution 4e république mitsy anao refondation. Refondation zany dia fafana daholo iandrajoelona mandeha sy ny fongony moa iny régime dikan'izany ny constitution natsangana io sy ny institution rehetra napetrany mila ravana de mipetraka amin'ny tsy hoe karazana mipetraka agnatin'ny charte de transition anankiray anao karazana tondrozotra ary tsy misy tompony.
ny transition tsy misy tompony hoe zahay miaramila tompony nga nareo rery nanao tolona nga nareo rery misy maty teo nivahoaka hatrany diogoka hatrany atsimo misy maty dikan'izany an'olona rehetra exclusif io fa tsy zay olona nangalatra zay nangalatra sy nanao ratsy ihany tsy ao anatiny fa nivahoaka rehetrarehetra de tompony transition tokony tafiditra ao anatin'io zay no tadiaviny communauté internationale sy vahoaka malagasy zay zany loha izy ka aminay zany tsy misy tsy manana raison d'être na ny institution rehetrarehetra misy io mila ravana daholo io na ACC na assemblée na inona mila rava io de mamorona fitondrana vaovao transition ataotsika telo taona sa io tsy fatako afahana mametraka ny base ny refondation raha ny fijery nyity vovonanay ity dia ao anatin'ilay charte de la transition io no tokony iarahan-drehetra manapaka ny tetikandro anaovana ny fikonandrom-pirenena manahy izy ireo fa toa fihetsiketsehana ho any amin'ny fifidianana no mamaika ny fitondrana amin'izao fotoana ho iatrany ny fanamafisana miazakazaka anao fifidianana ny fahitanay azy fa ngamo tam'le fitakina nataony ny tanora sy ny vahoaka moa laza hoe aloatsika anao fifidianana aingakaingana tsisy nangataka zany hoe aleo anao fifidianana aingakaingana fa raha vao ny rafitra maty zay tsy nahitany vahoaka malagasy tombony zay ny fitakina rafitra maty raha vao fa apetrahany rafitra velona ivelomany malagasy anao sady tsy intérim anao sy transition de inona zany ianao fanjakana inona zany ianao zany ana ilany hoe mila miditra amin'ny inona moa zany mila miditra amin'ny dialogue politique mila mifandamina ny vahoaka malagasy rehetrarehetra hoe tsy nety le teo andaotsika metraka rafitra vaovao hitondrana ny tany sy ny firenena zay ny atao tsisy tompony ity transition ty ity tsy niany miaramila ty tsy niany GNZ fa hoan'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ka ilaina ny dialogue politique raha mbola tsy mazava ny rafitra sy ny lalana mifeny teteza mita dia mety ampitombo indray ny fisalasalana sy ny tsy fitokisan'ny firosoana amin'ny fifidianana ny dialogue politique no tokony ametrahana ny marimatra iraisana ny charte de la transition no ametraka ny lalàna ifampifehezana ao anatin'ny fotoana voafetra ary ny fikonandrom-pirenena no tokony anorona ny lalana iombonany rehetra ho an'ny fanjakana ho avy vao makasika ny tontolon'ny angovo kosa dia miditra amin'ny amena momba ny angovo indray Madagasikara amin'izao fotoana izao nandray fanapahan-kevitra sy fipetra maika mifanaraka amin'izany ny fitoram-panjakana nandritra ny filan-kevitry ny minisitra izay natao ampitain-davitra Omaly Zuma 7 Aogositra 2024 sy 2025 dingana raisina manoloana ny fahasarotana mianjady amin'ny sehatry ny famokarana sy famatsiana herinaratra izany raha ny fampitam-baovao rindra tsara ny miaro-tanjona no hitaterana ny antsipriany izay vaovao izay nolanina nandritra izany ny didim-panjakana manambara ny amehana momba ny angovo mandritra ny 12 andro manerana ny tany repoblika ny Madagasikara dingana noraisina manoloana ny fahasarotana mbola mianjady amin'ny sehatry ny famokarana sy famatsiana herinaratra eto amin'ny firenena anisan'ireo fepetra noraisina ny mahakasika mivantana ny jirama nankatoavana ny fanaovana takibaiko na réquisition ny orinasa mba ahafahany manatanteraka ireo dingana ilaina amin'ny fanafarana famatsiana sy fividianana gazoal kendrena amin'izany ny antoana ny famatsiana solika ilainy ireo tompam-pamokarana herinaratra mandritra ny enimbolana everina fa hanampy amin'ny fitohizan'ny famokarana herinaratra izany indrindra amin'ny fisoroana ny fahatapahan'ny famatsiana vokatry ny tsy fampiny ny solika tafiditra ao anatin'ity paikady raisy ny fitondrana arak'izany ny fanamafisana ny fahafahany jirama mampandeha ireo tompam-pamokarana herinaratra sy miantoka ny famatsiana ho an'ny mpanjifa ny fametrahana ny amehana amin'ny lafin'ny angovo izay mikendry ny famahana ny olana eo amin'ny famatsiana herinaratra raha ny fanazavana ny fanjakana dia mametraka ny fiantohana ny angovo ho isan'ny lahara-pahamehana amin'ny alalan'ny fepetra ahafahana miantoka ny solika ilainy ireo tompam-pamokarana raha ny fampitam-baovao hatrany tontolon'ny fahasalamana kosa indray mila fanarenana ny sehatry ny fitsaboana eto amin'ny firenena tanjon'ny fiarahamonim-pirenena MCR ny anarana trany amin'ny fotony ny sehatry ny fahasalamana izay hita fa mitotongana tanteraka amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana izy ireo na sisy karazafy sy mbola avatsara no nanao ny fanadiadiana
mila fanarenana lalina ny politika momba ny fahasalamana eto Madagasikara. Mbola maro ny olana sedrainy sehatra ny fitsaboana, anisan'izany tsy fampiny mpitsabo sy ny fitaovana ary ny fahasarotany fahazahoan'ny olom-pirenena fitsaboana sahaza. Mampanahy ihany koa ny fepetra iainan'ireo mpitsabo izay mandany taona maro amin'ny fianarana kanefa maro no tsy voaray ho mpiasam-panjakana ary mbola ambany ny karama. Fa ny filany voaka malagasy efa mananika ny 12 tapitrisa dia tsy mahenika an'izay zany ilay isa izay raisinao mpiasam-panjakana. Ireo ihany koa ny any amin'ny Tsimiakina dia miasa any amin'ny Tsimiakina fa nefa ihany koa ireo tombontsoa-trano ao anatin'izay sy ireo karama raisina raha zay natao azy ambany dia ambany. Dia izay koa zany tena anisan'ny olana iainan'ny dokotera amin'izao fotoana izao miasa lava be ianao ela be mandritra ny taona maro kanefa ny karamanao ambany dia ambany tsy mifandraika amin'izay dia izay mahatonga an'ilay dokotera miala teto atoerana izy dia lasa mitady asa any ivelany any ampitan-dranomasina tsy sitrapony ireny fa mba manana tehanana ho avy mahafinaritra izy dia izay mahatonga azy makany fa rehefa ataonao tsara ny fepetra eto dia mijanona eto inona ihany koa ny olana sedrana ka mahatonga izao atrikasa izao dia mba handinihana ihany koa hoe ny foto-drafitrasa hatsangana kanefa ny fitaovanao anatiny tsy ampy, ny olombelona miasa ao ampy tsy ampy, ny fanafody andinana azy tsy ampy. Dia ahoana moa ny sitrany voaka malagasy fahasalamana araka ny tokony izy sy araka ny fenitra iraisam-pirenena mahakasika izany ka betsaka ireo mpitsabo no lasa mila ravinahitra any ivelany vokatry ireo antony rehetra ireo. Noho izany tokony hatsaraina ny lalàna mifeny asan'ny fitsaboana indrindra amin'ny fametrahana sata manokana sy fiarovana sahaza ireo mpitsabo eo am-panatanterahana ny asany, tanjona ny ampivondrona ireo olana sy tolo-kevitry ny mpisehatra amin'ny fahasalamana ho fototra ny fanarenana ny rafitra. Hoy ny atrikasa ataonay dia androany izay no manao ny atrikasa androany averiko indray ahitana olavitra marobe ato mpitsabo generalista, mpiasam-panjakana, misy ihany koa ny Tsimiakina, misy farmasianina, misy ihany koa ireo mpitsabo ny atovava, mpitsabo ny nify, misy ihany koa izay hodinihana androany amin'ilay atrikasa ilay fanontaniana teo dia ho anisany no asaina ampidirinao anatin'ny kasaina koa zany mandritra atrikasa izao ny dokotera izay miantsehatra any amin'ny fitsaboana biby na ireo médecin vétérinaire ao anatin'izao. Rehefa vita zany izao atrikasa izao nitsoa-kevitra izay atao eto dia ampahafantarina ny be sy ny maro any amin'ny aina vaky-jery fa misy no SMCR ary tafatsangana ny birao nasionaly ao anatiny izay afaka hitondra ny fitarainantsika dokotera rehetrarehetra, ny olantsika rehetrarehetra ary indrindra ny fananganantsika ny sata manokana mikasika antsika dokotera, ny sata manokana izay hodinihanao ho fametrahana ihany koa ny lalàna mifehy manokana ny ireo hôpitaly any amin'ny faritra sy ny hôpitaly ny universiténa ny CHRR sy ny CHU mba ahafahan'izy ireo manapa-kevitra ny fotony. Viana napetraky ny fiarahamonim-pirenena MCR ny fanitarana ny fiara-miasa eo amin'ireo mpisehatra, ny fanatsarana ny fepetra iasan'ny mpitsabo, ny fampitomboana ny mpiasan'ny fahasalamana ary ny fanomezana fitaovana ampy ho an'ireo mpitsabo. Nisy androany atrikasa no tanterahan'ny fiarahamonim-pirenena MCR andinihana ireo tepoka rehetra ireo. Mbola eo amin'izay tontolo ny fahasalamana izay hatrany sy mampametra-panontaniana ny mpandinika sasany ny tsy mbola nankatoavany Madagasikara ny protocole de Maputo izay fifanarahana afrikana natao anamafisana ny fiarovana ny zony vehivavy sy ny ankizy hoy ny fikambanana iray piaro ny zony vehivavy sy ny ankizy. Araka ny angon-drakitra navoaka ny African Commission on Women and People dia fantatra fa hatramin'ny volana marsa 2024 teo dia mbola isan'ireo firenena sivy ao anatin'ny vondrona afrikanina tsy mbola nankatoy io protocole io i Madagasikara. Rindratsara ny niaro-tanjona no taterana ny Antsipria Mbovao. Nolandina tamin'ny 1 Jolay 2024 ary nanan-kerina nanomboka ny 20 Novambra 2024 ny protocole de Maputo izay mikendry ny anamafy ny fiarovana ny zony vehivavy sy ny tovavy aty Afrika. Anisan'ny votoatiny ny ady amin'ny fanavakavahana sy ny fomba fanao manimba ny vehivavy, ny fiarovana amin'ny herisetra ary ny fanomezana antoka ny fahazahoana fitsaboana sy tolotra amin'ny lafin'ny fahasalamana mifandraika amin'ny fahasalamana ny vehivavy. Misy lanjany manokana ao anatin'ity protocole ity ny andininy 420 izay miresaka ny zo amin'ny lafin'ny fitsaboana ho an'ny vehivavy. Mampametra-panontaniana ny mbola tsy fankatoavan'ny Madagasikara ny protocole de Maputo io, indrindra manoloana ny fitombon'ny fanolanana sy ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy eto amintsika, hoy ny fikambanana iray miaro ny zon'ny vehivavy sy ny ankizy eto Madagasikara. Fa ny zavatra tena mbola mampisilay anay de le ratification ny protocole de Maputo. Ino manko misy zazao voatey hoe
na vehivavy anankiroa maty ampitarahany efa nitireny ela be tao amin'ny tay dia efa ay le zaza tao kidiny efa tsy salama dia tsy misaby ny dokotera tsy misy ny dokotera rehefa avy eo reo nitomany teo amin'ny tao le raha lehilahy vadiny le vehivavy maty le zaza maty le ranateo ka io le accident mahazo ny vehivavy amin'ny zaza tsy normal kidiny reniny mety misy aretina misy iny jereo nge ohatran'izay koa le raim-pianakaviana mahabevoka zanany vavy sampona niny zaza iny rehefa tonga tembony tany zay anisany hoe raha inceste tokony azo atao raha sendra bevoka le dizy vavy tokony azo atao ny mananan'iny hialana am'le efa 20 ans totoko no nangatahana izay mbola tsy raha tsy mifanaraka amin'ny lalàna malagasy ny protocole de Maputo raha ny tsoakevitry ny mpandinika ny andininy efa 410 ao amin'ny protocole de Maputo dia mitaky amin'ireo firenena mankatoy izany ny antoka ny zo ahazo fahanalanjaza ara-pitsaboana amin'ireo toejavatra voafaritra anisan'izany rehefa vokatry ny fanolanana na rehefa mampidi-doza ny fahasalaman'ny reny na ny ainy reny na ny zaza ny fitohizany ny voga etsy ankilany ny andininy efa 770 ao amin'ny fihezan-dalàna famaizana malagasy dia manasazy ny fanalanjaza an-tsitrapo efa nanamarika izany mazava ny comité des droits de l'homme any ONU izay nilaza fa ny lalàna malagasy dia manasazy ny interruption volontaire de grossesse everina arak'izany fa ho isan'ny antony iray goavana tsy nahafahan'ireo fitondrana ny fandimby rehetra nankatoy fifanarana io izany hatramin'ny androany. Tontolon'ny fitaterana kosa indray mahatratra 3,000 tapitrisa euro mahery kely ny famatsimbolaka saina ampiasaina amin'ny fanavozana sy fanatsarana ny fotodrafitrasa fitaterana eto Madagasikara tafiditra ao anatin'izany ny fanatsarana ny seranam-piaramanidina sy ny seranantsambo ary koa ny fanavozana ireo teknôlôjia amin'ireo fotodrafitrasa stratezika amin'ny sehatry ny fitaterana eto Madagasikara rindratsara ny artanjona. Nisy ny Memorandum of Understanding nosiniavana teo amin'ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana toetrandro Erzo Andrianavalona sy Vincent Bernier solitena ny Chambre économique Canada Dubai. Ity fifanarahana ity no manamarika ny fanomboana fiaraha-miasa amin'ny famolavolana sy fanatanterana ireo tetikasa lehibe ka saina ampandrosoana ny fotodrafitrasa fitaterana eto amin'ny firenena. Mizara otsokajy telo lehibe ny famatsimbolaka saina ampiasaina. Ny voalohany misanda 300 tapitrisa euro izay natokana indrindra ho an'ny fandalinana sy fahafahana manatanteraka ireo tetikasa ary koa ho an'ny fanatsarana ny tolotra sy ny filandrarana ny servisy eny amin'ireo seranam-piaramanidina. Ny ampahany faharoa kosa dia mahatratra 770 tapitrisa euro ifantoka amin'ny fanitarana ireo seranantsambo stratezika eto Madagasikara sy ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa mifandraika amin'ny seranam-piaramanidina izany. Kendrena amin'izany ny ampitombo ny fahafahan'ireo fotodrafitrasa mandray sy mampandeha ny fivezivezen'ny entana sy ny mpandeha. Ny ampahany lehibe indrindra amin'ny famatsimbola izay mahatratra 2,000 tapitrisa euro dia natokana ho an'ny fanavozana ny lafiny teknôlôjia ho an'ireo seranantsambo. Tafiditra ao anatin'izany ny fanatsarana ny fitaovana sy ny fomba fiasa ampiasaina mba ampiakatra ny ahavo ny tolodrara sy ampifanaraka ireo fotodrafitrasa amin'ny fenitra manaraka ny toetrandro. Raha tambatra dia 3,000 tapitrisa euro mahery kely izany famatsimbola izany. Ny fanamafisana ny fotodrafitrasa seranantsambo sy ny seranam-piaramanidina ary ny fanatsarana ny tolotra fitaterana no tanjona lehibe amin'ity tetikasa ity. Vao makasika ny fizahantany kosa indray fiaraha-miasa roa lehibe no nisongadina tamin'ny hetsika izay natao ho fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ireo mpiara-miombonantoka kanadianina eo amin'ny tontolon'ny fizahantany eto Madagasikara. Tanjon'ireo fifanarahana ireo ny ampiroborobo ny sehatry ny fizahantany anatsara ny kalitaon'ny tolotra ary ampitombo ny fahaiza-manao ny tanora malagasy hoy ny ministry ny fizahantany sy ny asa tanana nandritra izany rindratsara ny artanjona hatrany notaterana ny Antsipriam-baovao. Fiaraha-miasa amin'ny Chambre économique Dubai Canada izay mifantoka amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany. Ny faritra Atsimo-Atsinanana no isan'ireo isitraka manokana izany ka tafiditra ao anatin'ireo tetikasa lehibe
ny fanadiovana sy fanarenana ny lakandrano ny mpangalanina, kendrena amin'izany ny fanatsarana ny fotodrafitrasa sy ny fanomezana vahana ireo toerana manandanja amin'ny fizahantany. Ny fiaraha-miasa faharoa kosa dia ny fanaovana tamin'ny Chambre de Commerce et Coopération Canada fanavozana ny Memorandum of Understanding na ny MOU izay efa nisy teo aloha no natao ka no mamafisina tao anatin'izany ny fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra amin'ny alalan'ny fiofanana sy ny fampiofanana matianina. Lakandrano mpangalana zay tena toerana tokony ho trandrahana amin'ny lafin'ny fizahantany santionana izany fa marobe ny fampiroboroboana ny fizahantany iarahana amin'ireto chambre économique Canada Dubai reto iarahana amin'ny ministèran'ny fizahantany sy asa tanana eto Madagasikara. Ny faharoa dia fifanekena ihany koa ny fanaovany soniny araka tamin'ny Chambre de Commerce Canada Madagascar dia ny tanjona be dia be koa ao anatin'izay fampiroboroboana ny fizahantany izay fa indrindra ny fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra amin'ny alalana fampiofanana sy fizarana fahaiza-manao iarahana amin'ny Canada zany manana andreo expert be dia be izay anisan'izany ny tetikasa anankiray izay efa kolokoloina amin'izao fotoana izao dia ilay jeunesse malagasy compétente au travail izay kasaina sy nandian'ny faharoa efa nisy teto Madagasikara fa afahantsika miroso ho amina fanatsarana ny kalitaon'ny fizahantany dia heverina fa mendrika sy rary ny anaovana andian'ny faharoa ka santionany ihany koa ary anisany ny asa izay iarahana manao amin'ny Chambre de Commerce Canada Madagasikara io tetikasa io. Ireo fiaraha-miasa ireo dia mametraka ny sehatry ny fizahantany sy ny fanofanana amin'ny asa ho isan'ny sehatra azo ampiasaina ampiroboroboana ny toe-karena sy amronana fahafana ho an'ny tanora ho iatran'ny ministry ny fizahantany sy ny asa tanana. Ankoatr'izay, ny ahatonga ireo fifanarahana sy ny tetikasa ireo ho tena vokatra azo tsapaitanana eny ifotony. Vaovao avy ao amin'ny commune Nosy-Be Elville kosa indray dia mitaky ny ametrahana PDS ao amin'ny commune Nosy-Be Elville ireo mponina sasany ao an-toerana. Raha ny voalazan'izy ireo dia maro loatra ny raha-matahora ataon'ny mpitantana amin'izao fotoana ka izay no anton'izao fitakiana ataon'izy ireo izao. Na sisy karazafy sy mbola avatsara no mitondra ny antsipriam-baovao. Nisy ny fifampiresahana teo anivon'ny Chambre de Commerce et de l'Industrie tao Nosy-Be teo amin'ireo ray aman-dreny sy olobe tao an-toerana ary ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina izay sady mpitondra teny ny gouvernemanta. Nandritra izany no nampitain'ireo ray aman-dreny ny etaetany amin'ny fanendrena PDS hitantana ny Nosy-Be ho fanamafisana ny fitakiana ifanataon'ireo tanora zanaky Nosy-Be Elville. Afatra zay lefa nenao ho avy aminao anao no ohatra io entina lana Antananarivo sakana io afaty io kana ino zay Nosy-Be nono sampana ipare fivoarana eto sakana fivoarana eto eo ho voafitiro azay ko manataka échange famakatolivosi ka nozeny Sotoana mahafa volo amin'ny teny nakafy fa iny teny mampifanay ala emina eto Nosy-Be. Potika an-tanàna ny Nosy-Be manjaka ny kolokolo tsy nitsindry azo lena ary ny fanararo tampahefana izay ataon'ireo mpitondra voafidy ao an-toerana ho ihany ny fanazavana ka izany no antony manosika azy ireo hanao izao fangatahana izao. Mandeha mba hijery maro be izay mpiasa amin'ny communion sahirana ny azo mitsindry azo lena iny satria misy mpiasa amin'ny commune efa nidika amponja ny famonjy-kodinana vola kinapo misy mpiasa amin'ny commune nidika amponja noho ny diplôme samby misy mpiasa amin'ny commune efa lasa midomande misy mpiasa amin'ny commune voan'ny sage sitriky tany ambany ravikazo kanefa efa naveriny miasa aby ny ankamaroany fa mbola misy sisa tavelany tsy naveriny miasa anisan'izay izay eto amin'ny fitenenana bibike nongavana eo ray mandeha mba hijeratra eto izay fa tena sahirana zay. Anisany afatra nampitain'ireo ray aman-dreny tamin'ny solon-tena-mpanjakana arak'izany ny fangatahana ametrahana PDS izay heverin'izy ireo fa afaka hitondra fanovana amin'ny fitantanana ny Nosy-Be Elville. Vao makasika ny fanatanjahantena kosa indray dia antony iraina ny keny coach Roro ifindra any amin'ny klubany Almerique any Soudan. Ny tsy fisitrahany ny tampoka ramany nanomboka ny volana Novambra 2024 sy 2025. Tsy misy atreto ny Barea ho an'ny coach Roro satria efa rava ny tranony. Efa vita ihany koa ny fifanarahana teo amin'ny coach Roro sy ny club l'Amérique
any Soudan raha ny fanazavany nasisy karazafy sy mbola avatsara no mitondra ny Antsipriany izay. Raikitra ny fifanarahana amin'ny kluba Almerique any Soudan asirakodin-drabe Romual na coach Roro izay aritra eritaona azo avozona arakaraka ny vokatra sy ny asa vita tsy ny ekipa azokony D1 ho tantaniny fa ny sokajy latsaky ny 13 taona na ny U23 nambarany famatianina amin'ny rafitry ity kluba ity ka anisan'ny zavatra mahaliana azy ny fahafahana mahita traikefa sy tontolo vaovao ankoatra izay efa niainany teto Madagasikara. Satria efa professionnel ilay izy dia misy ekipa anankiray izay manao championnat hafa kategoria hafa mihitsy dia izay mpilalao maratra avy maratra zany hoe karazana manao rééducation sy manao remise en forme no makato amin'ilay ekipa aby zany hoe ohatra raha resaka zao mety hoe avy maratra Nicolas ohatra sanatria zany avy maratra Nicolas dia tsy tonga dia miverina makany amin'ny ekipa première fa mbola manao an'ilay championnat atao amin'ny nisy fotoana ny tany Europe sy ny tany France nisy an'izay zany hoe ny ekipa ny mpilalao maratra avy any amin'ny PSG manao any amin'ny CFA tamin'izay fotoana ohatran'izay zany ilay izy izay ilay ekipa dia amiko ilay izy tsy dia maninona ny antony nanekeko azy dia mazava be mba misy fotoana ahafahana misadapta amin'ilay fiainana any sy ny fomba fitondrana ny ekipa any zany hoe tsy dia misy loatra ny pression amin'izay fotoana izay satria manamboatra mpilalao hiakatra tsy ambony zany no tena zava-dehibe izay ny antony. Raha ny momba ny Barea indray dia nambarany coach Roro fa mbola tsy misy andraikitra miandry azy amin'izao fotoana izao atao aorian'ny fanafoana ny fifaninanana Tchad izay nosoloana ny Ligue des Nations efa vita araka izany ny fifanarahana amin'ny Almerique ary fitantanana ny ekipa U23 ao Soudan no andraikitra vaovao iantsoroany. Ny marina dia nisy ny Fenoasina sy Nicolas tena nanao zavatra be. Za anisany tamin'ny voalohany tsy dia tsy nazoto na ho azy rolary ary izay mihitsy moa izy ny tamin'ny voalohany ny tenako mihitsy no nikontakteny zareo voalohany ho mpanazatra ny ekipa premier ohatrany izay ilay fisalasalana tamin'izany fotoana izany raha mbola tany anatin'ny sanina tamin'izany fotoana izany dia rehefa nisaka tamin'izy rolary dia nifampiresaka patsony sao dia manahirana fa saingy izao matory zareo miverina maketo amintsika dia nanao zavatra izy rolary dia resy lahatra ary zareo fa mahavita zavatra ny mpilalao malagasy profon'izany ny fandehanany Grégasy vao maly zareo ny ala teto Madagasikara miampiray indray zany ny mpilalao gasy milalao amin'ny ekipa première io i Fenoasina dia Nicolas dia Grégasy. Ankoatra izay anisan'ny antony nanosika azy anaiky ny tolotra avy amin'ny Soudan ny olana amin'ny lafiny vola satria hatreto dia mbola tsy voalohan'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra na ny FMF ny karama nanomboka ny volana Novambra 2024. Marina fotoana tokony misy fotoana nangina dia misy fotoana tokony ilazana an'izy mbola manana ny karamako mbola tsy voalohany ny fédération nanomboka tamin'ny novembre 2024 hatramin'izao tsika miresaka disany satria mamelo maty aman-janaka manana tokantrano mila mivelona dia mety ho anisa zany fa tsy hoe teny izay ihany fa ilay izy efa ao anatin'ny fanatanjahantena manana objectif dia manana misy tanjona enjena zavatra atao foana dia mba mety hoe tijery zavatra hafa koa. Tsy nametraka fepetra-goavana izy tamin'ny fifanarahana nanaiky ny Almerique fa hitondra ny teknisianina iray miaraka amin'izy ary tafiditra ao anatin'ny fifanarahana ihany koa ny vady aman-janany mbola tsy voafaritra kosa ny fotoana engana satria mbola misy ny antota taratasy sy ny zavatra maro karakaraina. Dia iny ihany koa no manakatona ny fotoana ny fampahalalam-baovao teto amin'ny fahitalavitra MBS mankasitraka anao nanaraka izany ny hatramin'ny farany isaona teknisiana sy ny namana-panao gazety niaraka nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao mametraka ny soavatsara tompoko lasy sy tompoko vavy.